miaraba tomboky lasy tomboky vavy mpanaraka ny solanga eto vaovao 24/7 araka nefa nambara Alsonimaly dia Andriamatoa Ratina Arivony aina tsy toaina no vahintsika. Miaraba anao tomboka. Miaraba miato amin'ny fandaharana dia miaraba no namana Tsoara. Ya. Ny tena nalaza ary nampalahelo ny fahalasana ny Rasazy Narindra izay ben'ny tanàna voafidy tao Mangataboangy ianao anadainy eto ianao tsy hamofo tamandry akory tsika na hoe anona kanefa na zany aza aleo resahana ho fantatry ny besony maro. Inona ny tena zavanitranga tamin'ny fotoana ny accident sy nahalasana ny Rasazy Narindra iny? Eny tompoko, miaraba ny any amin'ny vahoaka malagasy eny an-tokantrano any dia eto koa mba mamela anahy hisaotra kely mialohan'ny hamaleko izay fantahina izay. Misaotra ny Andriamanitra aloha satria izy no isaorana amin'ny zavatra rehetra izay nisy. Dia faharoa manaraka an'izay misaotra ny Andriamatoa Filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina tamin'ny ezaka sy fankahirezana izay nomeny anay fianakaviana tao anatin'io andro ratsy izany hoe adidy ratsy io. Misaotra ihany koa ny gouvernemanta izay tarihan'ny Tsay Christian. Dia misaotra ihany koa ny tao amin'ny sénateur maromaro satria tsy hanavaka satria maromaro izy ireo dia misy hoe adiniko. Dia misaotra ihany koa ny gouvernora maromaro koa nandray andraikitra tao anatiny. Dia isaorana ihany koa ny solombavam-bahoaka maromaro. Dia isaorana ihany koa ny ben'ny tanàna manerana Madagasikara satria indray niompo taminay daholo izany. Dia indrindrandrindra ny Vodiana Tsamaingaloma misaotra ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy ankanavaka niaraka niompona alahelo tamin'iny andro iny. Zany tena tsy irery zany nareo tao anatin'ilay fahoriana raha miainanao amin'izany? Tsy irery satria ilay zany tena nazefatra dia nazefatra ary nangetany tokoa taminay indrindrandrindra fa fisian'ireo olona rehetrarehetra lafo ny hery velona ireo no nanampy mba nanamaivana an'ilay izy zany tao anatiny. Izany aloha dia tena marina tsito satria na zahay eto amin'ny pejy vaovao 24/7 isaky ny namoaka ny vaovao momba ny raharaha iny dia tena analiny ny olona mijery ary anarivony maro ny olona nandefa fiononana taminareo. Eny tompoko, nisy tokoa izany satria amin'ny maha hoe fono olona feno abibiana izay no tena hoe nisongadina tao anatin'ilay izy satria tsy famonoana tsotra ny ilay izy. Kasi indrindra miditra amin'izay marina tsika araka ilay fanontaniako voalohany teo inona marina aza atao lavabe fa inona ny tena fahitany tsito an'iny raharaha iny nareo menadata afaraka atao anatin'ilay taxi bros? Tao anaty fiara izay mianadahy fa ilay izy zany tena hoe zavatra efa nomanina. Efa hiraka izany hoe ireo olona ireo zany efa tao atapitany tao foana ny andry anay nandritra ny fotoana hoe nahalanindranabavy mandra-pahatonga ny nampiala ny fofinainy iny. Izany hoe tetika efa embuscade mihitsy izany. Ny saron-tava moa ry zalahy sa? Tsy ny saron-tava izy. Hitanao maso mihitsy? Hitanao miserana fa tsy ho tadidiny mihitsy satria aingana be? Aingana be. Aingana be. Aingana be ilay zao. Teo moa Rasazy dia tapitraina sa mbola azo nentina tany amin'ny hôpitaly any? Tena efa miala eny hoe fa danger satria ilay cas nahazo anazy zany efa hitanao hoe olona roa ny hitako nialaina teto an-tany. Dia ny dadako ny raiko ny hitako voalohany indrindra dia faharoa io anabaviko io dia fantatro hoe ohatr'izany maso miakatra. Eny tompoko. Taiza ho aiza teo amin'ilay toerana avaiza ka nakaiza dia taiza ho aiza nitratran'ilay embuscade? Sarotra ve ilay toerana? Ilay izy toerana tsy misy réseau aloha. Dia izay niala avy aty Ambositra andeha ho any Amboripotsy dia eo anelakelany hoe Hazo Fotsy Amboripotsy io izany hoe commune Anitremo no akaiky an'io. Dia teo ilay izy no nisy an'ilay action tena atao hoe kizo izany azon'izany hoe kizo. Mandeha zao ny ankety nisy olona nitondronareo ve hoe
olo loatra zao fantatray fa sambory satria 5 mantsy zao ny ohatrany fa tonga ty Antananarivo anaovana ankety. Tsy nisy olona nitondrona ireo fa faiza manao an'ireo mpitandro filaminana, polisy miaramila, zandary mitambatra mantsy zareo. Dia ireo no nanao ny ankety sy ny fanadihadiana. Fa misy hitanareo le olona am'izao sa tsy hitanareo mihitsy? Tsy nisy hitako ohatran'le hoe vaovao hoe olona 3 dia avy eo niakatra enina moa dia nakaty tana io. Ia. Fa nareo tsy mifanerasera mpitandro filaminana sy mpanao fanadihadiana? Mifanerasera ihany satria indray ohatra hoe misy aiasy ohatr'izany dia mifampity amin'ny foana hoe ohatr'izao na ohatr'izao. Zany hoe atsony ihany nareo zany anaovan'ny fanadihadiana ihany koa akany information. Fa misy aiahanareo koa nga ao anatin'le izy? Am'ireo le olon-dratsy navita ny famonoana? Ny aia aloha apetraka raha ohatra hoe aminao zao dia hoe misy olona aiahinao tokana iny anao manokana mihitsy, anao tsy afaka hoe andeha hanonona andrakotona arabe fa miankina amin'ny valin'ny fanadihadiana ataon'ny gendarmerie-pirenena, polisy-pirenena, miaramila, valiny farany any amin'ny définitivement zany no vao mampitovy ny aiahanao sy ny zavatra hitan'zareo. Fa nareo tsy manana aia? Manana hoe ianona tena mampanahy na iry ianona? Malalaka be le piste misy ihany aia satria amin'ny zavatra nazonana bavy izy mitantara foana rehefa satria maconseiller anahy dia tantarany izay zavatra mianjady amin'ny foana n'inona ny hoe miprograma laminasana io ary dia tantarany ty no ataontsika ty no ataontsika dia manome hevitra ihany azako hoe mety zany applicable zany ao tanàna na hoe tsy mety amin'ny any ambanivohitra na ohatr'izao. Eny iny adidinao iny na mampiray-dapo anareo fotsiny aza mifame hevitra fa le hoe le aia mahatonga manontany sy mi-insiste angamba zany alako tsy ny amitsito be deabe ny resaka mandeha le mpifaninana tamin'ny fifidianana ve no misy problema taminy sanatriny zany nisy taminareo tao amin'ny fianakaviana ve nikasaka fa lasa izy no lasa candidat sy laza be ny tanàna tsaiko? Tsy misy fa tamina propagande any resaka hoe taimbava ino moa mandeha foana anatina propagande hoe misy mifanaratsy ohatr'izany fa tao aminay tsy nahitana fanaratsiana mihitsy. Tany amin'ny ankolafy misy an'izany hoe fandroana ny ataoko hoe olom-pirenena mba tsy teranako hoe vahoaka olom-pirenena nanaraka ny ohatra hoe fampelezan-kevitra ao aminay dia arahany le olona mantsy zany liana am'le hoe inona sina programa anasanao dia raha ianao zany mampiseho anisy mampafantatra ny olona pirenena rehetra tsy hakanavaka fa mahafantatra hoe zao zavatra ho ataontsika hoe tonga ny olona liana dia miaino aty aminao dia avy eo indray tonga any amin'ny toko hafa izy amin'ny candidat hafa zany dia tonga any dia ahilika ny olona hoe nareo efa tsy aty aminay amin'le politika any ambanivohitra moa hitanao ihany namana misy hoe reto tsy olona anay fa nanaraka tary dia mahinona ty ohatr'izao zany ny zava-nisy tao daholo. Fa ny propagande tany Mangataboangy ve iny araka ny lazainao hoe mandeha ho azy le fifanaratsiana samy mpifaninana fa nisy fifamofona mihitsy ve sa tsy nisy an'izany? Tsy nisy fa na fandrahonana hoe ianao? Tsy nisy fa honohono ny feo mandeha moa zany honohono hoe eo an-tanàna eo dia ianao tsy afaka hoe manamary satria toy ny hoe vaovao tsy marina ihany zany dia sarotra ny teny hoe zavatra tsy hita maso tsisy pirofo fa izay zavatra hita maso henonao ihany no afaka omenany olona hoe tao anatiny zany teo an-tanàna dia taimbavan'olona any tonga n'olona aty ohatr'izany misy manao tatitra foana satria ao anatin'ny pakady daholo moa zany ao anatin'ny nareo moa zanatany avy any toerana Mangataboangy? Eny tompoko teraka atao Mangataboangy izay telo mianadahy. Fa i tompoko vavy taty Andramasina nalevina zany avy aty koa zany nareo? Ie izay moa iohatra ny voatavy ihany io rehefa savasavana raha ihany fotony malagasy foana. Ndre mandresaka mandeha mantsy dia hoe dadanareo koa ohatran'ny hafahafa koa ny fomba nahalasanany nefa izy be ny tanàna am-perinasa tamin'ireny sao dia misy resaka hoe fiaviana sanatria? Tsisy resaka fiaviana ka ny tantarany amin'ny ambanivohitra dia mipetraka foana io zany hoe hatramin'ny dadabe anay dia tany mihitsy no ataoko hoe vakitratra zany mo mama koa dia manana tantara laza mihitsy
hatramin'ny taribahatra any amin'ny razambe taloha tany. Dia nalasa ny dada moa iny koa avy any izy no tonga taty. Dia avy eo narary mafy moa izy dia nitsaboana tao amin'ny hôpitaly Atsimo tao Antsirabe. Dia tao no nalasa ny ainy. Izy koa tamin'io namisavisa mihitsy hoe andeha hody dia narary mafy be zay. Dia zay moa niala ny ainy. Dia tindrana bavy andeha ho any io ty koa no niala koa ny ainy. Sy fandrifinjavatra ratsy zany tsito hafahafa. Tena hafahafa satria nazary tena mbola misy te satria raha mijampirapetraka karera dia miverina ao an-tsaiko foana reny le action tao anaty zany hoe pobasy le tsy mba nisy hoe fotoana hoe niomanako tao anatin'io zavatra io hoe ry misy olona monina ohatr'izany fa tena tapoka ary première tir première balle ny navoany anabaviko tsisy hoe couvreko anazy na ohatr'izany. Satria teneniko ny namana Joary hoe zaho Antsirabe rehefa mandeha reny aho na ohatr'izany misy andro manavitra olona misy olona miantso vonjeo ny akaiky za mahavita mamihazakazaka manenjika iny olona iny matratra mpangaro-paosy na mpanendaka dia atolotrako amin'ny polisy dia ahoana amin'ny anabaviko ty tsy voariko mampalahelo anany mieritreritra zany. Le basy tsito nga tena ohatrany kilalao mihitsy mibasy any amin'ny faritra misy anareo any. Tany aminay tena hoe misy io basy io calibre to zany hoe basy ho an'ny olona civile mihitsy le izy natokana ho an'ny civile fa tsy natokana hoe miaramila zany hoe hafa mihitsy zany hoe basy mpanjakana tsy natokana ho lalaovina civile mihitsy dia io any aminay misy monina atao ohatra hoe misy zazalahy atao zany na ohatr'izany dia misy monina foana atao hoe mahazo manapoaka basy sy ny ohatr'izany dia efa zatra feom-basy zany io sofinao io satria misy na eny am-pandizana eny ary dia apoaka ny zala-tapoka io tsy any taloha mamono omby amin'ny lefina zany amin'izao nety firina ny omby any rehefa finoana zany hoe tena ny asan-dahalo sotro zany so koa mantsy mandeha ny resaka so dia asan-dahalo tsotra fotsiny le izy fa sendra ny faratsimbitany nareo sy rasazy sendrany zareo. Ianao moa fa namaly teo hoe tsy zay. Tsy zany ka zay efa lehibe tamin'iny toerana iny ary amin'ny foana zay matetika zatra ny lalan'iny loatra zany fa be dia be ny hoe fanakana na asan-dahalo nandeha tamin'iny fa tsy mbola nisotrony io mihitsy satria na ny anabaviko iny misy andro mandeha moto double rery amin'iny tsisy ohatrany tamin'ny fahatongavan'ny président Rajoelina zao tany tamin'ny élection député tamin'iny izy le tonga tany atoerana dia nandeha moto rery tamin'iny anabaviko sendra mpanakan-dahalo sendra dahalo izy tamin'iny fa ny volany tany amin'ny any no nomeny dia mandeha izy fa ty tena famonona mihitsy. Fa ty tena famonona. Ary tsy nisy entana very ve tamin'iny famonona? Tsy nisy. Teny amboziny anabaviko aza rojo volamena, teny amin'ny tany mbola feno peratra, ny amin'ny saky banana ny misy vola, tsisy nalainy tandro ny dahalo. Fa tratrako tao nazy daholo zavatra rehetrarehetra na finday any ary. Ona tsito, iny faritra nareo iny malaza be koa amin'ny resaka hoe arena kibony tany. Sao dia misy resaka enjeu économique koa misy antony ara-toe-karena sy ara-bola mahatonga an'le izy. Ny arena kibony tany aloha misy. Misy any ary efa ela hatramin'izay mihitsy ny mangataboangy dia manana lazany eo amin'ny arena kibony tany satria rehefa misy carrière vaky izay any dia be dia be mipikarama tonga ao amin'ny tanàna io. Dia eo moa ny mpitandro filaminana no manao ny asany any satria be dia be amin'izay ny passeport sy ny ohatr'izany fisavana azy. Dia io arena kibony tany io neny mitarika zavatra be da be ho an'olona satria sain'olona anie tsy madio mihitsy mitovy amin'ny eritreritra anao ny eritreritra ny hafa fa raha sazy manao entre guillemets hoe bizina vato sa tsy manao? Tsy manao izy fa ny buany teo nge dia resaka hoe ny resaka restourna io fotsiny mba hoe ho réglena mandeha normal. Zay ny programmany? Zay ny programmany teo ao anaty programma satria kabraraka be. Be dia be amin'io toerana io satria misy le patron clandy henony zany io hoe mamoaka tsokosoko ny vato avy any dia mivoaka ohatra hoe mivoaka makany Malosinoro na mivoaka hoentin zareo dia tongotra dia direct dia amin'ny
tia mandoto atena ohatr'izany dia kilandy mifantatry ny mpanao bizina zay mpanao bizina rehetra mahafantatra zany hoe anao azy ty be ny tanàna ty zay mihitsy nitazonavavy satria le tanàna zany ohatrany hoe ambanivohitra azy zay dia tsisy mihitsy zany le hoe revenu en commune sonareo raha au lieu zay tokony hoe andoha zany hoe restourna iny lasa hoe tsy mandray an'iny commune dia ohatrany hoe mihamanitra foana nefa ny arena voakany PDP dia teo zany mifalailovana le zanany taranaka amaparany eny mahatonga zay hoe hitsinjovana ny tanàna zany hoe misy mampiahiahy koa zany ny resaka le mpanao business mpitandraka vato sy mpividy vato any amin'ity toedra raha nafatezan-drasa azy ity mampiahiahy malalaka be mipista momban'io malalaka be fa mino hoe ao mpitandro filaminana mahafantatra tsara ny tokony ataony izy ngamba momba an'izay satria anay zany dia nametraka fitokisana tanteraka amin'zareo ary tsy mandotondotona an'zareo mihitsy hoe anahoana indray na zao na zao fa vela izy asa milamina mihitsy efa nanontaniky taream-boalohany moa hoe tsy manome piste ve nareo sa manome eny tsy voatery te valinao eto moa zany manome piste ataoko ngamba zavatra hitako sy nenako nanenga tamin'ny nahalaliny sy ny ohatr'izany no nitantarako tamin'ny zareo hoe zao daholo zavatra nisy dia zareo no izy moa zany andro vitsy taoriana sara iandro akory ary taoriana ny fametrahana ny samboady iny lasa tena apitso niny mihitsy apitso fa eo zany tena hoe tandintona be tamiko hoe fa nahoana na zary hoe lasa saina hoe fa ahoana tsy zany fa izy ohatr'izany zavatra fantanina mipetraka ny an-tsaiko any rehefa irerirery eny dia verinao daholo tena manimba saina mihitsy manimba saina le izy hoe ohatrany hoe anately manadary eo zany ohatrany hoe fahazarana be hoe tsy eo elaela anankiray dia fampiantso ohatr'izany tsisy an'izany intsony amin'izao dia mafy le dia ina moa tiatiako tenenina kely fotsiny le eo amin'ny zavatra mampalay ohatrany hoe mamendry fendro zany tao amin'ny Facebook hoe sao dia io anadany io na ohatr'izany dia za moa tsy namaly tamin'izay fa tsy mipuba intsony atao faran'izay satria matetika nanome information na momba neny fahoriana iny fa touché be ato amin'izany hoe misy olona ve samony anabavy mitokana zany aloha voalohany indrindra hoe iny tena hoe tokana voninkazo taminay telo mianadahy ary tsy safidy no be tamin'ny teo fa no safidinay telo mianadahy zany hoe zay zany no niaraka hoe nivory dia niteny hoe ndao ianao no atao solon'ny tata eo ka eto mihitsy moa ianao tsy to hiteny hoe sao dia ianao na le rahalahinao anankiray no mikasakasa tsy avelively mihitsy satria tsisy aminay mianadahy mihitsy zany hoe eo fa ny zokinay laza no nieritreritra eo fa noho ny hoe ny zavatra ny safotofoto kely izay tao dia lasa ranabavy no narosinay eo dia amavehivavy anazy amin'izay zany hoe autant que hoe vehivavy izy amin'izay hoe fanakamalemy dia safidy anazy hoe ndao ianao ataoko conseiller mba hoe mirenforcer anazy eo zany mba en sécurité izy na ohatr'izany zay zany ka sao dia lasa raharam-pianakaviana indray le izy dia sosotra namana hafa hoe dia anareo mianakavy tsy izany ka fa izy tena nametraka hatramin'ny voalohany hoe asa no atao fa tsy ihany satria ny anabaviko manana izay fomba fijery izay mihitsy hoe rehefa miasa dia miasa rehefa ny an-trano dia ny an-trano izay foana ny azy ny fomba fijery ahoana atsito raha ny tanisa sy ny saotra ianao teo tena fanontaniako elako tsiny rehefa notaniana hoe tena tamin'ny fomba dio ve ny olorehetra ny ray fo taminareo tamin'iny fahalasanan-drasa azy narindry sasana triny zany hoe misy metsara velatsy amiko aloha sarotra be ny amatitra zay satria ao anatin'ny tena alahelo tena mafy indrindra tamiko atao ao anatin'iny dia tsy aisy andinihako andrakotsy raha be intsony fa manao izay hatrehana le izy hoe zao ny zava-misy dia atao izay havitany tiadita ratsy ity satria mangidy loatra le izy dia
Manahoana amin'izao fotoana izao mponiny mangataboangy na nolona ny toetra raha iny. Tena malahelo dia malahelo tokoa ny andray manontolo amin'izao. Raha miantso dia tena hoe nanao tia halala vaovao farany izy ireo satria na manajoary mamim-bahoaka nge izy teo fa tsy hoe olona nitendrena akory na hoe ahoana fa mamim-bahoaka safidim-bahoaka ary maro anisa mihitsy no safidy azy. Sady tantara voalohany teo amin'ny tanànay zany hoe vehivavy hitondra zany mba sao dia sanatria zany io eto antony sao dia tsy mbola tia vehivavy mitondra zany no olona ny mangataboangy. Tsiaka tena hoe tamin'ny fomadio no Nividianany ary akafaliana mihitsy satria mponina tany tena faly. Tsy mbola nisy zany hoe lany ny ben'ny tanàna provisoire dia izy Tatosotro any aminay manko misy ilay fomba io mbola miperaka foana Tatosotro. Inona ny atao amin'izay? Tatosotro io manatitra vary daholo ny olona mirolo vary. Marika fisaorana. Marika fisaorana io tanàna fandraisana. Zava-dehibe mihitsy zany dia mandeha ny mampiseho ny hafaliana isaky ny fokontany tsirairay teo amin'io tokotany. Faraparany inona zany zao zava-misy any Mangataboangy ny fitondrana iza mandimby toerany ben'ny tanàna ohatr'izany. Treto aloha zany tsy fantatra mihitsy satria zay tia fa ny eny farany dia hoe ny adjoint-ny PDS no mitantana azy ao satria rahantsika malala moa toy an'ilay tantara teo. Satria izy mbola tsy afaka nanendry ny mpiara-miasa aminy ny adjoint ny Rasazy io tiako teneny. Tsy mbola idianay nakany iny aza no ady hamonjy an'io valy-marsa io no mba hoe naharoatra metraka an'ilay rafitra amin'izay zany. Nareo tsy mikasakasa ny tsito na ndralahanareo hoe mba hoe aleo zay mba ohatr'izany sady hoe aleo hijanona amin'izao hoe mba metoeran'izay dia anohizanay ny asan-dranabavy. Izy aloha zay ny teny an'izany tamina chef district reto Ambato Finandrahana satria anaty fiandrasam-paty dia efa ao moa tsy hoe hira mandraparay ny andro fa atao zany mianaka no efa nidinidinika miresaka momba ny hoe ohatr'izao zany tanànanareo dia ohatr'izao dia ahoana ho sy izay lahy zany amin'izany dia ny teny amo zany hoe raha olo-kafa ho aho no solony anabavy dia na ny tenako ary mety hametra-pialana ao anatin'io satria zasy ny anabaviko ny tokony haray asa teo izay no mazava atao an-tsaiko hoe tsika mianadahy zany mety dia fanometanana mba hampandroso an'ity commune kely malalantsika ty fa amiko aloha sady rese foana hoe raha mba misy mety satria ny raiko maty teo ny anabaviko maty teo zany hoe ilay fitondrana an'ity mandaty ity zany efa hoe nomena nay mianakavy teo azonao dia hoe isy olona ilatsaka parahavy ihany ve no tendrena fotsiny hoe isy olo azy eo na ohatr'izany fa mba tiako zany hoe mba miray aminay telo mianaka ireo farafaratsy. No ny lalàna kosa aloha tsito milaza hoe mandra-pisiny ny fifidianana vaovao dia tendrena ny PDS. Rehefa ho avy ilay fifidianana ary tsy maintsy ho avy zay tsy maintsy fidinana be ny tanàna vonona ve tsito ilatsaka sa indralahan-tsito. Le zany ohatrany tany amin'ny fiandohanana nanaovana ny anabavy any mifandinika ny ankolafim-pianakaviana aloha hoe iza no eo dia izay lany be sy ny maro sy hitany mbola manana reny ianao eo dia eo reny io mba afaka mandeha sy manapaka hoe ty izay hevitra foana no tohananay hatreto. Fa tsito manana an'izay amin'izao zava-nitrango zao sy le ampo manan-kevitra ve tsito hoe ny hevitra misy foana amiko zany amin'ilay hoe tsy haiko na hoe fovao mafana ve ny asa ahoana fa tosy be ana loatra le tantara hoe matoa sa maty teo ny anabaviko dia sa maty eo koa ny raha izay telo mianaka ireo sa maty zany hoe le tantara fotsiny hoe amelo maso ianarany iray na dia hoe ho an'izy mianaka fotsiny ary angamba dia izay nananao herim-po aminatin'ilay izy. Misaotranao? Misaotra indrindra nanao tsara. Dia mirary soanao ho anareo menakavy sy ny mponina ny Mangataboangy tamin'iny toerarana Ampalahelo iny fa dia engany ka hitany rariny. Misaotra betsaka indrindra dia engany mba ho hitany rariny dia kinina foana amin'ny Zanahary Andriamanitra Ndrinanahary satria izy no nanome izy koa no mahay zavatra rehetra
izy koa ngama ataoko hoe ambony nony ambony roa de roa izy izy tenenany tanora zay misaotra betsaka indrindra namantsy raha soanao koa ny tena ia ianao nisaorana nanaiky ny vahiny tsy nisorona tamin'ny resaka ny fanaovantsika teto a mino fa nahaliana sy nampieritseritra ny mpanaraka ny fandarana ity solanga androany ity mametraka ny mandrapiona sy mandrapitafa tombokilasy tomografi